Miroso miandalana trany manatanteraka ny velorano nataony tambahoaka malagasy ny filoha Andry Rajoelina ary isan'ny mpankady entiny manao izany ny tetika asa fiariana. Manandanja tokoa amin'ny kolontsaina malagasy ny velorano ka izany indrindra ny nataony filoha ary tsy maintsy anatanterahana ny fampandrosoan'i Madagasikara. Tamin'ireo faritra rehetra nolalovan'ny fonombolana andresy lahatra ny vahoaka hifidy azy ny filoha Rajoelina dia namerimberina trany sy nanamafy ireny velorano ireny. Maro ny orinasa misy teto Mahajanga fa nikatona avokoa izy ireo toy ny Sotema. Maro na sa tsy maro nikatona samy vony Sotema, ny Fitiny nikatona sa tsy nikatona, ny PGM, ny SIBA, zany rehetrarehetra zany dia fakako fa mila asa ny tanora. Zay indrindra no anovako amin'ny initiative pour l'émergence de Madagascar mba hitondrana vahaolana maharitra ahafahana manorina asa ho an'ny tanora. Ny velorano fahenina izay mahasana ny asa mendrika sy ny famoronana asa ho an'ny rehetra no nataony filoha Andry Rajoelina ho an'ny mponina Mahajanga iny. Tsy Mahajanga irery ihany no nanaovan'ny tahaka izany fa ny toerana rehetra nojidiany sy nitafan'ny mivantana tamin'ny mponina. Nifaningitra ireo velorano nataony filoha ireo ary nitoviny dia ny anaisotra ny vahoaka malagasy anatin'ny fahantrana angejazy nandritra ny taona maro. Tsy ho afa-misaraka ihany koa amin'ny fampandrosoana sy ny fanafoanana ny fahantrana ny velorano fahafito izay mahasana ny fampiroboroboana sy ny famokarana ara industrialy miampy amin'ny fampiroboroboana sy ny fandrarahana malagasy sy ny fanomezan-danja ny vita malagasy. Nilazany filoha Rajoelina tamin'izany fa tsy maintsy atao ny fananganana orinasa isam-paritra ary hamokatra ny entana ilaintsika eto Madagasikara ireny orinasa ireny ka tsy voatery hanafatra ny entana ilaintsika intsony isika fa ahavita tena amin'ny lafiny rehetra. Hanampy ny industriel eto Madagasikara mba hiteraka asa ho an'ny tanora manerana ny osy. Ny malagasy zany hoe made in Madagasikara zany tena manana ny lanjany zany. Tsika izao mivokatra ahondantsika dia voafetra lavanilina, jirofo, letsia sy ny maro izay jotanisy. Ianao rehefa makany ivelany dia mahita ianao fa na ny orchidée sy ny voninkazo ny any Kenya no manafatra makany Europe. Ny resaka manga na ny akondro azy dia avy any amin'ny firenena afrikana mitovy antsika no manafatra manondrana an'izany any ivelany. Za dia ao anatin'ny herintaona dia hanampy ny tatsaha sy ny industriel. Vavolombelona mibainga voavadika amin'ny fanatanterahana ny velorano ny faritra Boeny sy Mahajanga tamin'ny alalan-dingana voalohany amin'ny famatsim-bola tetika asa fiariana. Mbola betsaka ihany koa mantsy ireo tanora miandry fotsiny ny fandiniana ara-teknika momba ny tetika asa angatahany famatsim-bola. Mahery ny 590 ny firaketana efa voaray momba izany eto amin'ny tranoben'ny varotra sy ny indostria eto Mahajanga. Sehatra asa efatra no efa nisitraka amin'ny famatsim-bola amin'izao fiandohana izao. Raha ny eto Mahajanga sy ny faritra Boeny manokana dia ny fambolena fary, ny indostria mamokatra siramamy, ny jony sy ny vokatra azo aminy ary ny famokarana lakrena tsaoka izay tena azo ampiroboroboana ny aty amin'ny faritra Boeny noho ny toetany manamora izany. Eo amin'ny sehatry ny famokarana lakre ity dia tanora mpandrarahavoina ny anitatra ny orinasa keliny Irazana Koterniaina mametraka tanjona mba hamoaka lakre tena tsara kalitao ny orinasany ka hifaninana sy ho tsara lavitra noho ireny lakre sinoa mitobaka eny an-tsena ireny. Tsy hijanona eto amin'ny faritra Boeny ny famatsiana raha nanambarana fa hiparitaka manerana amin'ny Madagasikara. Efa vonina ihany koa aza ny ministera ny fanabeazam-pirenena indray nivokatra avy amin'ity orinasa kely anateratany malagasy ity. Izany rehetra izany dia hiteraka asa ho an'ireo manodidina indray satria rehefa mitatra ny orinasa dia tsy maintsy mitombo ny mpiasa ao aminy. Ny tena hoe nanaovany lakre izany tokana voalohany 2006 nanomboka nanambady. Izay vady zany nanomboka tokana nanao lakre fa ny ray aman-dreny dia mbola voateraka izay dia lakre nameloma ny ray aman-dreny anay fa ny karazany tsy mitovy. Tamin'izany ny lakre mbola hafa ny paoziny fa zao izy efa mbola nanomboka ny mivoatra nanaraka ny toetrandro zany nampiana tena fa tsy dia tena hoe pakatahaka fa misy mantsy ilay pakatahaka be fahatany fa tsika mamorona foana manao zavatra. Dia inona ny tonga anao ampirisika anao hoe dia hiditra anatin'ilay projet fiatra? Voalohany indrindra aloha te handroso. Te hampandroso an'ilay asa, hampandroso ny tokantrano sy ny rehetra moa zany. Ankoatr'izay koa nefa amin'ilay asa lakre ty ilay asa manomboka départ izy mbola gypse mbola angadina misy famoronana asa be dia be.
mandra-patongavana anaty boaty dia nitanjonay zany a mba hampidina vidina lakare mba ho moramora fa tsy hifaninana ny endrika vidina lakare importé foana tsika tsy voatery anafatra fa mety mba mahavita azy ny eto toerana. Dia iza no mividy an'ilay vokatra mivoaka avy eto? Misy ny école dia misy grossiste Antananarivo dia misy eto Majunga ihany dia misy amin'ny province hafa koa zany misy na Tamatave, Diego, Fianaratsoa, eny fa Tranamboasary Atsimo ary misy client-nay. Eo amin'ny sehatra fambolena fary sy ny fanodina siramamy indray dia misimisy tokoa ny tanora miverina mamaklay izany indray eto Boeny. Tanjon'ity tanora ity sy ny orinasany ny hamokatra siramamy amatsan'ny tsena anatiny eto amin'ny faritra Boeny aloha aty am-boalohany, ka rehefa mihitatra ny orinasa ny orinany dia mihitatra ihany koa ny famatsiana any amin'ny faritra hafa. Tsy salasalana mihitsy no milaza fa malalaka tanteraka ho an'ity tanora mpandraraha ity ny tsena eto satria tsy misy afa-tsy ny siramamy nafarana no tena mitobaka eto amin'ny faritra Boeny. Io orinasa kely io zany dia natao hanodina ny fary izay vokatra eny ary manana ny kapasiteany dia eo amin'ny 60 tonnes na fary isan'andro no afaka ahodiny. Voalohany indrindra aloha zany izahay dia nahita fa ny tetikasa fiariana dia tetikasa hitondra fampandrosoana indrindrandrindra ho an'ireo mpandraraha satria mitondra tosika izy hoentin'ireo mpandraraha anatanteraka n'ireo tetikasany izay ananany. Izay aloha ny voalohany indrindra tena nanosika anay hiara-iasa ary hangataka ny fiara-miasa amin'ny tetikasa fiariana. Ny faharoa manaraka an'izay ny tetikasa fiariana dia manampy indrindra an'ireo tetikasa manana viana hanodina ireo vokatra azo avy any amin'ny tontolo ambanivohitra ka izahay no tena hita koa fa ny tetikasanay dia mamaly amin'izay sivana izay. Ny vinanay zany amin'ny fiara-miasa amin'ny tetikasa fiariana io dia ampiroborobo an'ilay fambolena, ilay fambolena an'ilay fary any amin'ny faritra iny. Izany hoe manana fikasana izay no anampy an'ireo fary izay efa voavoly izay tsapanay fa tsy ampy ilay izy ary izay fambolena fary izay ny hitanay fa voalohany tsy maintsy atao. Manoloana ny fahazotoan'ny tanora ny faritra Boeny miditra amin'ny fandrarana dia nisokafana tamin'ny fomba ofisialy teto Mahajanga tamin'ny sabotsy 10 oktobra teo ny fanomezana famatsim-bola ho an'ny tetikasa fiariana eto amin'ity faritra ity. Famatsim-bola hatramin'ny 20 tapitrisa ariary no nomena ho an'ireo mpandraraha tamin'izany. Nitsodrano azy ireo ny Flora Joelina. Chèque 180 millions d'ariary tia ahafahanao mampiroborobo ny orinasanao. Menao zao dia mbola vomay mamehery anay koa amin'ny fanatanterahana ilay tetikasa ary izy io iarahana miaraka amin'ny tatsaka. Izany hoe izy koa ireo tatsaka mamboly ao anatin'ilay fambolena fary fa tsy izahay mpandraraha ireo, tsy izay ireo mamboly fa ireo tatsaka koa zany entanina mba hamboly ary izay indrindra no tena ilaina satria izy mba ho fampandrosoana ho an'ilay faritra itoeran'ny orinasa kely mihitsy zany dia entanina ireo tatsaka mba namoly zany. Firy taonina isan-taona ny siramamy ho vokarinao? Ilay izy araka lazaiko monsieur le président orinasa kely zany eo amin'ny 240 tonnes à 300 tonnes de sucre par an. Efa betsaka zany. Rehefa voaverinao ty voly ty dia rehefa tsara mitatana anazy satria fifampitokisana no apetratsika zao dia afaka atao mengeza ilay industrie anao. Ny zavatra faniriana dia mba betsaka ny tanora malagasy mba ho lehibe, mba ho industriel, mba hamokatra. Zay ny teneniko hoe tsy ny voatery ny olona manambola ihany, ny mahitahita ihany no afaka hivoatra. Fa ny anany faniriako amin'izao fiariana izao dia mba betsaka ny tanora malagasy mba afaka mivoatra, mba afaka mihoatra amin'ny fiainana dia manampy ny malagasy tsy manana, manasa ho an'izay tsy manana. Dia zay ny zavatra horariana ho anao fa dia maleva malasana, ataovy tsara ny fitantanana. Dia eto amin'ny tenanareo malagasy sasany mantsy manao fiariana
voazo ny vola tonga dia tômôbila na moto ny vidiny dia tsy mety fa aloha le zavatra atao tsara no anaovana anazy fa za mihiny fa ny anao aloha tena anaovanao an'ilay izy a mbola mitoy amin'ny alalan'ny tranobe ny varotra sy ny indostria eto Mahajanga ny fandraisana firaketana ho an'ireo tanora manatetika asa fandrarahana ary misy hatrany ny tolo-tanana eo amin'ny lafin'ny ara-teknika na ny lafin'ny fitantanam-bola omena ireo tanora mitsitraka ny famatsim-bola fiarina. Nambaran'ny Flora Joelina kosa tamin'ity fanikafana ity fa anangana ivitoeram-panofanana ara-pambolena sy momba ny fandrarahana ary ny fitantanana eto Mahajanga amin'ny taona 2024.